Manonona ny teny beadanana, manonona ny teny pitahiana amintsika rehetra manaraka ny pejy a. Diloilo fanosorana tompoko. Tsy ahafaly anao ity zavatra zaraiko atondroany ity afatra ho ampitaiko ity, fa ianareo zay efa mpanaraka ny pejy dia mahafantatra tsara ny tarigetran'ny pejy. Zay hitanay no ambaranay zay fantatra izy renay no lazainay, kanefa ny fanambaranay tsy raisinareo, efa prouvé foana zany amin'ny famarinana ny publication selon la Bible izay zaraintsika eto malheureusement. Iny ary tompoko, amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao dia tena be da be mihitsy ireo soi-disant milaza azy hoe mpanompon'Andriamanitra, sous parenthèse zany, satria mitaky discernement be zay, fa ny olona moa ny ankamaroany dia tsy manana an'izay finiavana amantatra fanasamihafa izay se discerner zany, fa mihinanam-bolony presque izay daholo ny ankamaroan'ny olona. Hoy teo hoe amin'izao vaninandro zao dia tena be da be mihitsy ireo soi-disant hoe mpanompon'Andriamanitra no manao zay mampalahelo ny fanahy masina. Manao zay mampalahelo ny fanahy masina, manombo an'i Jesosy Kristy fandroandray eo amin'ny hazo fijaliana, ary manao azy ho fahamenarana. Porofo anankiray no zaraintsika sy atoko amin'ny tendanao. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray misy témoigner izy dia hoy izy hoe amoaka ny atao-poko aho. Anao témoignage izy zany, amoaka ny atao-poko amin'izay aho ozy izy. Soratra masina dia miteny fa hoe araky ny habeny ao am-po no itenena ny vava. Dia ilay soi-disant hoe mpanompon'Andriamanitra be da be mihitsy ny mpino manaraka azy ary manana fiangonana manerana ny Madagasikara izy efa amin'ny arivony mihitsy. Ny habeny ao am-po no itenena ny vava. Dia rehefa navoakany ny tao am-pony, izy anefa arak'ilay nambarantsika teo hoe soi-disant, sous parenthèse milaza fa mpanompon'Andriamanitra, be da be mihitsy ny mpino manaraka azy ametrahan-tanana, ampaherezony sy ny sisa be da be. Dia rehefa navoaka ny tao am-pony, dia inona ny zavatra nivoaka tao am-pony? Za manokana zany raha ny andro hoe inona ny zavatra ho aboakany avy tao am-pony dia mba ny andro hoe fanomezam-pahasoavana, na ihany koa hoe ministera, na ihany koa hoe zava-panatahaka izany zany, resaka don lanitra misokatra, ny mysterin'ny multiplication na fahaterahana indray ny tontolon'ny métamorphose ny ascension ny zavatry-panahy ohatran'izany. Zay zany mba nandrasako, za zany za no miteny hoe mba niandry azy zany, satria hoe mpanompon'Andriamanitra izy, namoaka ny tao am-pony, dia amin'izay mampinompon'Andriamanitra izay zany dia mba niandry zava-panahy, satria ny baiboly miteny amintsika hoe saino ny zavatra any ambony, fa rehefa navoaka ny tao am-pony, ny habeny ao am-pony itenena ny vava, dia mampalahelo fa manao an Jesosy ho fahamenarana, manao an Jesosy ho fahamenarana, manomba an Jesosy Kristy indray eo amin'ny hazo fijaliana. Zany no soi-disant hoe mpanompon'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Mampalahelo tena mampalahelo. Ty publication ty tsy hahafaly anao ty, fa ambarako anao ihany ny marina na izany na tsy izany ara. Dia rehefa namoaka ny tao am-pony izy dia zavatry ny tany, zavatry ny nofo rehaka, mampanahelo mampanahelo.
tokony andeha tôbila hiverina ho any Antananarivo fa ozy ny mpino hoe ndana mandeha avion zany ny zavatra mivoaka atao am-pony, zavatra ohatran'izany. Ity fiara ity ity 4x4 ity fahasoavana problème marabola, zavatra ohatr'izany ny abeny ao am-pony no itenenany vava, zany hoe izany zavatra raha nofo be zany zany kay no tena be ao am-pony reny milaza azy ho mpanompo n'Andriamanitra ireny. Toizantsika ihany eto amin'izay le resaka hoe il faut savoir discerner. Mipoitra tsy kelikely amin'izay lay indice, quel indice? Lay indice dia izao no nazavako azy: victimisena ny mpino. Victimisena ny mpino amin'ny fantrana, hoe ny tsy fahombiazanao arabola io ny tsy fahombiazanao ara-panahy io ny tsy fahombiazanao amin'ny izao sy izao io dia nofinao bibilava, fatipatorany bibilava ianao manitsaka maloto ianao inona koa zay zavatra rehetra ahafahany mivictimisean'ny mpino, iny kay zany efa enrichi ao anatin'ny fony ao, dia iny amin'izay no entiny ho moyen ahafahany misezira ny amin'ny mpino. Ary be da be mihitsy ny mpino tratrany amin'izay miresaka indisitsika, satria ny mpino amin'izao araka le niteneniko teo dia vitsy no manana an'ilay finiavana hoe il se discerner. Dia ho an'ny mpino zay efa ao anatin'ny fantrana, ao anatin'ny harirahana, ao anatin'ny faiblesse, ao anatin'ny tsy fisina, satria fantatsika ny situation ny Madagasikara, dia io misy olona mitondra solution, io misy olona afaka mamaha blocage, satria ilay zavatra hivictimisen'ny mpino dia hoy izy hoe misy blocage ny volanao, misy blocage ny trosanao, misy blocage ny tranonao, misy blocage daholo izy izy. Zay zany ny balise tsy mampandroso an'ilay mpino ara-panahy sy ara-nofo. Dia mbola miconfirme an'ilay zavatra nyresantsika teo indray hoe ny abeny ao am-pony no itenenany vava, zany hoe efa misy formule, misy document efa très enrichi zany, betsaka ao am-pony lay milaza soit disant hoe mpanompon'Andriamanitra amin'izay stratégie an'izay hoe victimisena ny mpino dia en parallèle amin'izay eo amboniny dia misy théorie be da be izay efa tsara rafitra hoentina misambotra ny amina ny mpino, ny fanahin'ny mpino, ary afahany mi-enfoncer mandetika hatrany mametaka an'ilay vy mamay amin'ny lay mpino. Ary ny vokany dia ireny mpino ireny tonga mifikitra voalohany indrindra amin'ilay soit disant hoe mpanompon'Andriamanitra, lay entre parenthèse hoe pasteur, satria io ny solution, io ny mamahan'ilay blocage. Ary rehefa azony amin'izay ny amin'ilay mpino dia izy 4 fois délivrance atao aminay tongava atao aminay fa ho hitanao fa ho débloqué zany zavatra rehetrarehetra izany. Zay le hoe izy amin'izay zany manana ny solution. Zay lay zavatra be ao am-pony. Baiboly anefa mampianatra antsika hoe fankatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetrarehetra izany. En plus n'izany ny baiboly Andriamanitra tsy toa nanome ny tenin'Andriamanitra, nanome an Jesosy Kristy ho solution, fa eto zany dia lasa misy olona arak'ilay hoe ny abeny ao am-pony no itenenany vava, dia izy mihitsy no lasa solution fa personnifie. Raha tsara le fanazavana dia izay zavatra izay no tonga tanteraka ary mamatotra ny mpino mangeja ny mpino, manidy ny mpino, tsy afaka tsony ilay mpino, satria ametrahany tanana foana ary ataraveran'ilay fametrahan-tanana ataraveran'ilay teny que ce soit hoe positivisme
na teny ihany koa hoe tsodrano, misy daholo zany ao anatin'ny culta, teny ihany koa hoe vavaka, miasa any amin'ny tontolo tsy hita maso rehetrarehetra any zany, miasa pireny fanahin'ilay mpino, dia arak'ilay tenentsika teo hoe coincé tanteraka mihitsy ilay mpino ary aspiré tanteraka ny fanahiny voahidy ary voageja ao amin'ilay anaram-piangonana, ao amin'ilay fiangonana, ao amin'ilay doctrine voapetaka vy mamay ny fisainany sy ny fieritreretana ary voahidy ao izy. De rehefa lazaina azy amin'izay marina dia toy ny fankalana, tsy mahita zavatra hafa intsony izy satria voatapina ny masony voageja ny sainy voahidy ny fony ary voafatotra rojo vy izy dénomination doctrine ary tsara ambina izy ny mpiambina azy dia ilay soi-disant pasteur nambarantsika teo hoe miabeny ao am-pony no itenenan'ny vavany. Any amin'ny farany amin'izay izy ao anatin'ny andisy antsika mametraka signature izy de hoy izy hoe meko pourboire ianareo, fa izay le hoe meko pourboire ianareo zay dia message subliminal par rapport amin'ny richesse-ny aranofo zay efa bagaziny, ankoatran'ny esprit zay efa matanjaka be ao anatiny, izay miasa sy mambabo ny fon'olona miaveny mieux ny mpino azy izay tratrany sy afaka fatorany. Averiko tsara hoe mametraka signature izy de hoy izy hoe meko pourboire ianareo, message subliminal hoy aho, fa le hoe pourboire dia miety le izy sombotsombony latsaka amin'ny latabatry ny tompony. Iza ny tompony? Lay soi-disant hoe mpanompon'Andriamanitra. De iza no mitaty an'ilay muette, ilay sombotsombony latsaka amin'ny latabatry ny tompony, izay manompo azy, izay mpino manompo azy, izay mpino mpiaro azy fa tsy mpiaro intsony ny sitrapon'Andriamanitra. Tafalatsaka lalina le izy ary ny fanazavatsika efa poussé ary mbola afaka manazava lalina noho izany fa ajanoko hatreo. Meko pourboire ianareo izy dikan'izay dia ny sombotsombony latsaka amin'ny latabatry ny tompony ino no anjaran'ny mpanompony. Por anao ny afatra mirariso antsika rehetra mitandrema ianareo fa petsaka ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo zao. Tianao Jesosy, aza misaraka amin'ny fanahy masina miteza tariny fanahy, miantsapaza amin'ny Jesosy Kristy, izy ihany no lalatokana afaka hitarika anao ho amin'ny marina rehetra ary ireveler sy dévoiler aminao ny fiainana mandrakizay, ny plénitude ny filason tsara, ny vérité ambony ny vérité. Tianao Jesosy,